Coucou daholo antsika rehetrarehetra. Ie, iresaka kely mahakasika an'le publication nataoko teo azavaiko kely le izy. Mety be dia be no tsy maharaka mety hoe tsy mahafantatra tsara hoe fa inona moa zany tena atao antisipe ity, finona ny asany, finona ny izao, fa efa izy hoe Madagasikara sa tsy Madagasikara. Be dia be aminareo mihitsy ny vaovao anatin'ny pejy. Voalohanteny aloha dia tonga soa antsika vaovao rehetrarehetra. Inaty dia spécialiste en soins et lissage capillaire aty Maurice. Io zavatra ataoko amin'izao, izay iasako aty Maurice io dia zavatra nanaovana investissement, zavatra hoe ahoana re zany nandanimbola be mihitsy ny anarana an'io tsy moramora ny anarana an'io satria le izy tiana tsy resaka hoe zavatra hoe io misy olona ohatra hoe marary ny volony dia eo ianao dia mampiasa produit ohatrohatr'izao amin'ilay olona fotsiny, tsy izay le izy, mila étude be io, mila mandalo appareil io anaovana diagnostic sy ohatran'izany. Enfin le izy moa zany tenenina eto ohatran'ny hoe moramora. Coucou Blessine, fa rehefa tena atao le asa tena tsy moramora, des fois tena rehefa miasa amin'io zavatra ataoko io des fois tena mandany amin'ny 6 heures temps ho amin'ny volon'olona ray fotsiny. Izay mahatonga an'izy tena hoe mamizana. Dia au fait le izy efa 5 taona moa zany tena hoe niopéreko an'io. Efa 3 taona izay niopéreko an'io asa io taty Maurice. Le izy hitanareo rehefa manao bizina, za moa zany tsy voatery hoe io bizina ataoko io ihany nefa ohatr'izay foana, fa efa hatramin'izay natao Madazy Outfit ho an'izay mahafantatra Madazy Outfit rehetrarehetra mahalala an'izany zavatra teneniko izany hoe za niasa tao amin'ny ahoana re zany nigérer a Madazy Outfit tena mitady foana hoe inona ny stratégie marketing atao andafosana akanjo, inona indray ny atao mba hoe ampandeha an'ilay bizina foana, sy ohatran'izany. Raha tadidinareo misy fotoana mbola tsy lamaody be zany live shopping sur Facebook zany. Nisy fotoana zany tena tsy lamaody mihitsy tato anatin'ity tambajotra antsika ity, fa tamin'izany anisany hoe nilancé an'izay zavatra dia une fois zany lancé an'izay dia iny manomboka le izy zany tena tiako tenenina aminareo dia izao misy mantsy izay foana le teneniko hoe rehefa mahita publication an'olona dia aza toka dia miseho filazany ankizy anazy, miseho moraliste be hoe ianao no tena hoe izao na izao, mais za aloha mamantatra hoe fa inona moa zany tena nitranga, mais za koa eo amin'ny toeran'ilay olona. Raha miezaka manao an'izany fomba fisainana zany tsika rehetrarehetra dia raha misy zavatra mitranga anankiray dia ahoana re zany moramora kokoa ny androsoana. Fahitako hoe izay foana ny blokagentsika malagasy hoe isaky misy zavatra ray ohatra hoe rakoto izao miteny zavatra ray dia tsy mieritreritra akory hoe miezaka eo amin'ny toeran'ny rakoto fa tonga dia manao inona moa izy ity, manao moral eo daholo ohatran'ny hoe ianao zany ahoana re zany, ianao zany ny juge. Hitanareo rehefa anatin'ireny le resaka procès ohatran'izany ireny dia manao rôle an'izany daholo tsika rehetrarehetra fa sans vouloir hoe demander hoe fa inona zany tena nitranga, inona zany ny zavatra miseho sy ny sisa, izay le izy. Dia za moa zany je suis désolée fa rehefa misy commentaire hitako hoe mirefléter un petit peu de la négativité ohatran'ny hoe inona tena tiany tenena amin'ilay izy, za moa zany bloque foana. Fantatry ny ankizy tsara mihitsy izay bloque foana satria za tsy mila négativité anatin'ny pejy. Za koa tsy mila olona tsy miezaka micomprendre anahy, dia za koa tsy mila olona ahoana re zany hoe tsy tia ahoana re zany hoe misy zany olona rehefa hoe tsy tia ny zavatra ataonao dia zapeny fotsiny, iny tsy maninona fa le hoe mi-interagir de façon négative anatin'ny pejy sa hoe tsika rehetrarehetra hoe mahafantatra daholo hoe inona mety, inona ny tsy mety fa tsy pala-paina rehefa misy olona anankiray s'exprimer dia tonga dia eo daholo manao ohatran'ny hoe mijouer rôle na juge hoe izao tsia ny lalàna zao dia izao zany tokony ohatr'izao le izy, zay.
enfin bref entre guillemets iny a dia inona tiako tenenina za spécialiste en soins lissage aty Maurice fa tsy Madagasikara telo taona niasako tanatin'io sehatra io dikan'izay rehefa ampandeha bizina anao satria bizina ko le izy de be ny zavatra tokony atao zay le hoe inona ny hevitra inona ny idéana stratégie marketing ataonao mba hampandeha an'le bizina anao. Au fait nafatarako an'le izy hoe tena raha ohatra hoe hevitra ray ihany le izy de ozy hoe bombe mety hoe bombe mety hoe zavatra coïncidence le izy fa le zavatra niteneny rehetrarehetra anatin'ny vidéo any de zavatra nataoko tao anatin'ny pejiko daholo zay le izy ny zavatra rehetrarehetra même pas comme si anankiray tsy tao anatin'ny pejiko zay le izy ny mahagaga anahy de zao anefa io pejiko io normalement io efa paramétré aty Maurice ihany fa tsy paramétré Madagasikara donc zany le olona tena miezaka mihitsy mitsikilo hoe fa inona moa zany ny ataony ty ohatrany ahoana ny fomba ataony any sy ohatran'izany ok iny aloha tsy maninona satria il se peut tsika rehetrarehetra mety hoe te mba haka ohatra hoe ahoana re zany hoe source d'idée zay angamba ny azo ilazana anazy source d'idée amina zavatra ray tsy maninona zany fa le hoe tonga de hoe iny y tonga de copie-coller y fa tsy hoe yx azonareo le izy misy mantsy mifakana tahaka tonga de makatahaka zay le hoe zay ny atao hoe copie-coller fa misy makatahaka ohatra hoe atsarainy kely le anazy na ovainy le izy à sa façon ohatra fotsiny tiako tenenina anareo misy andrakoto zao mivarotra voanjo za zao mahita hoe fa tena mandeha be ke le fivarotany rakoto voanjo hoe tena hevitra mety le mivarotra voanjo fa raha ohatra ka hoe olona manao copie-coller de tena hoe zay ataony rakoto rehetrarehetra na fomba fivarotany voanjo ary de ataoko kosa za hitanareo ny mahasosotra anatin'izay hitako hoe ozonareo hoe res positif le izy ok tsy mampanina le izy hoe satria ny tsara no alaitahaka fa hitanareo mahasosotra anatin'le izy de zao zay mahatonga ny olona rehefa micrée zavatra anankiray de sarotiny izy lasa sy ny droit d'auteur iny zavatra iny fieritreretana an'ireny idée ana stratégie marketing ana business reny de indraindray tena andaninao stress indraindray ianao tena tsy mahita toro mihitsy ianao amin'ny alina mieritreo hoe inona indray no ataoko indraindray ianao tsy haiko zavatra ohatran'izany le izy de le olona maka an'le izy tonga de maka an'le izy fotsiny moramora nareo ve de manaiky an'izany enfin na iteny an'izany koa raha de inona moa ny afaka ataoko anatin'izany fa de ozy fotsiny hoe zay mbola mahamalagasy atsika zay satria sincèrement pour vous dire ny aty Maurice zao tamin'izaho vao nanomboka ny asako io mbola tsy betsaka zany hoe misehatra fotsiny amin'ny resaka soins lissage zany fa avy eo le izy noho ny nahita zareo hoe aika mety atao le izy de be de be manao fa tsy hoe manao copie-coller zareo aty fa miezaka izy manao le izy à sa façon azonareo le izy de mba samy manana io ane mahasosotra amin'le manao copie-coller koa de zao move mieritreritra zareo fa le zavatra atao copie-coller iny tena adapté amin'ny besoin na client anao manokana zay aloha le izy adapté ve iny amin'ny besoin client anao manokana eo mipetraka ny olana de rehefa tsy mandeha le izy de enao ihany aniny en perte zay ane tena zay le izy ianao ihany en perte avy eo de rehefa miezaka miteny an'izany de misy mandray izy tsy haiko izy le be moral be tato tao anaty commentaire teo désolé aloha miteny direct fa za direct rehefa misy zavatra ohatran'izao de zay le izy fa hitako hoe tokony miova amin'izany tsika malagasy fa tsy
ho an'izay efa nanao voyage jereo anie ny ataon'ny sinoa e, jereo anie ny ataony ho an'izay efa tany Japon, jereo anie ny ataon'ny japonais e, jereo anie ny ataon'ny malaisianina e. Oui, misehatra resaka zay ataoko hoe misehatra resaka taovolo le olona, misehatra resaka taovolo. Misehatra resaka taovolo, ny vadiko moa mbola tsy mahita an'le izy, fa ny vadiko raha mahita an'izay zavatra de izy moa mbola tsy tonga, fa tsy maintsy hiteny izy hoe grave koa ty, ary nareo any zany tena, ny aty Maorisy fa tsy manao an'izany, ny aty zany zay ny hitako hoe mampandroso amin'ny lafin'ny ilany ny aty Maorisy, fa tsy manao loatra an'izany mentalité zany. De zay no mampalahelo am'le izy zay. De ozy fotsiny hoe ezahako raisina positif, araka ny teninareo hoe raisy positif le izy fa masotra ao anatin'izany hoe ianao t'étais vraiment hyper stressé ny eritreritra an'iny vaky mihitsy ny lohanao, marary ny lohanao, netritra hoe ina indray de misy olona maka an'izay facilement comme ça. Zay le izy sans même modifier, sans même rien faire fa tonga de zay. De ozy kone mirary soa zany rehefa hitanao hoe mampety ny business anao le izy de c'était un plaisir de créer tout ça, de dépenser mon énergie pour te faciliter la vie. C'est moi en lise, de dépenser toute mon énergie, tous mes efforts, tout mon temps pour faciliter ta vie. Satria raisinao facilement le izy anatin'ny business anao. Ok, tsy maninona le izy. Andriamanitra eo mahita fa de zay araka ny tenin'ny abonné rehetrarehetra ato hoe raisy positif le izy de zako raisina positif le izy, fa quand même raha ohatra miezaka amin'ny toerako nareo de ny mahasosotra anatin'le izy koa de le fa maninona miezaka mijery ny zavatra ataoko, fa maninona zany tsy Madagasikara e, zany tsy Madagasikara, zany aty Maorisy e, peuple maorisiana sy malagasy anie samy hafa be e. Zay koa ny mahagaga anazy zay ny mahagaga anahy. Ny aty zao teneniko anareo misy zao manana voaingana zao ny hitako manana salon de lissage spécialement pour lissage fotsiny izy fa elle le fait d'une autre façon. Ahoana re zany ny tenenanareo anazy, teneniko hoe elle le fait d'une autre façon, ohatra hoe za zao ohatra manao ohatra hoe inona re zany teneniko anareo an'izany hoe ohatra hoe za zao manao ohatra hoe lissage tanan, de izy koa manao resaka lissage, fa ny anazy mety hoe lissage tsy tanan ny azy, fa mety hoe lissage zavatra hafa. Azonareo ohatra ne miezaka foana na ataoko raha hoe tsy ataony an'izay directement hoe lissage tanan zay le izy, fa atao ohatra hoe taninoplastie satria c'est la même chose, de ninazy atao taninoplastie, na ihany koa hoe tsy haiko inona ihany koa tsy fantatro, inona zavatra afaka jouena anatin'le izy, fa tsy tonga de directement zay zavatra zay. Azonareo enfin ho an'izay mahazo aloha mahazo, fa ho an'izay tsy mahazo an'izay aloha zany de bon, tsy hitako tsony zay fomba nazavananareo an'le izy, fa zay le izy vidéo vao hitako vao eo le izy de nefa le ankizy mahagaga amin'le ankizy de zao ankizy mivoaka Madagasikara amin'ny voyage, fa tsy hoe ankizy mipetraka Madagasikara, bloqué Madagasikara, zay le izy. De zay. De faharoa tiako mariana kely ho an'izay manao commentaire rehetrarehetra anatin'ny pejy, ohatra vaniala kely satria vaniala kely mihitsy nisan'le olona le niteneniko teo raha vao tsy compte hita amin'ny profil de je suis vraiment désolée. Surtout hoe manao commentaire de façon je sais pas quoi anatin'ny pejy je suis vraiment désolée bloqué na ho tesitra amin'izany aza ianao de efa zay le izy, zay ny lalànanay anatin'ity pejy ity, araka ny teninay sy ny tenin'ny abonné ato rehefa tsy faly nareo hoe efa zany ny zavatra ataonay ato tsy maninona zany. Voilà, azony aki le izy. Merci beaucoup Maeva Soup, merci beaucoup.
Zany zao ny olona anona fa misy ny olona zany hitanareo izay foana koa le izy ianao zany au fait ty zavatra ty teneniko anareo foana rehefa olona ray miezaka manao ny tsara miezaka manampy olona de be foana no avy eo rehefa miandrikendry toana kely fotsiny anaovana zavatra anatin'ny pejin'iny olona ny zavatra ataon'iny olona iny de izay za moa efa tsy mahagaga an'ala izy satria za tsy ankizy kely za efa au moins expérimenté amin'ny fiainako tsy mahagaga an'ala izy indraindray mety miréagir amin'izany indraindray tsy miréagir amin'le izy donc du coup zany fantatra foana hoe misy ny olona rehefa manao zavatra ny fomba fanaovan'ny commentaire fantatra hoe misy ahoana le zany misy zavatra tsara na zavatra ratsy ao ambadika le izy zay de zay le izy fa za aloha zany mampirisika foana merci beaucoup i Grace za moa zany mampirisika foana indrindra ho an'ny tanora soyez tout le temps créatif et tsy ahoana re zany hoe tsy mahafaty antoka ane zany au contraire tsy mahafaty antoka mihitsy ny créative ny olona créative anatin'ny fiainana au contraire ny olona raha vao créative de manana ny personnalité de tsy zay le hoe tsy ahoana zany hoe illégalable mihitsiny zany zay le izy illégalable amin'ny business-ny olona rehetrarehetra tadidiko tsara mihitsiny koa tam'izany teneniko ny tantaraiko foana anareo ihany ty tam'izany nanao madazy outfit de nilancer an'le hoe prix ensemble foana anao an'izay prix ensemble zay rafitra koa tsy haiko iza nanao prix ensemble tena ny fomba fakako an'le sary fanaovako an'le ensemble typiquement inona ny genre an'le akanjo ataoko de tena mitovy any koa zay tsy haiko na mbola velona any le fivarotana na tsy velona tsony zany zay le izy za moa zany efa miteny an'izay de misy tokoa de mahatsapa le izy hoe zavatra zany efa zavatra iainantsika de le izy koa mampime anatin'le izy ny hitako ihany koa ohatra hoe iza zao ny olona nakany Chine ataoko hoe nakaidina tany Chine de misy vo anankiray ny lasa tany surtout resaka akanjo ty teneniko ty za moa zany tsy miresaka zavatra de iny fa misy hafa ihany koa de ohatran'izay le izy zay le izy zay le izy de mampalahelo be fa ina moa ty izy ty akory atao fa bon zay ny zavatra ataoko hoe story time kely en live tantaraiko anareo tamin'ity androany ty de fa tena gaga aloha tena ankina be de le izy tena hoe nankina be anahy tsy zavatra anankiray na anankiroa fa tena hoe izy rehetra mihitsy izy io hoe zay le izy blessina tena tsapako loatra zany raha azoko ny au fait iny aloha zany iny mampiasa olona anatin'ny salon iny misy tompona salon de manicure zay cliente quoi resaka onglerie indray ny anazy fa izy tsy manao resaka volo plutôt onglerie de nanazava tsara mihitsy izy ny resaka hoe gestion ana resaka employé sy ohatran'izany teny be de be moa ny lesona nitsarainy tamiko hoe mitandrema tsara ozy izy ritiana rehefa hoe aka employé anao izy aloha zany teny hoe mila misatendre foana amina zavatra ozy izy fa plus ianao ozy izy expérimenté de plus ianao ozy izy mahalala hoe inona ny tokony atao zany rehetrarehetra zany za de tsy maintsy mbola tena hoe lalovina tsara mihitsy satria amin'izao aloha zany mbola voaray ny ankizy fa rehefa manomboka 2-3 de eo amin'izay vao tena hoe ohatrany ahoana zany gestion ana employé zany
fa